atolotra anareo aniny ny fizarana faharoa amin'ilay tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondrainy ny lohateny hoe ilay mistera nandrovamanga. Ireo anome aina ny tantara Lanto, Vantso, Ioly, Liva miaraka amin'ny Falsi Sinez ary Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanaditosa. Tena tsy mandray telefonina mihitsy rô kasany misaona libra fotsiny. Ka tsy ao izy nge zany. Aloatra Liva ndray ary miantso e. Miatro mesazy izy ka. Honoary Louise. Efa taitra angahy Madame Keban. Angamba fa mbola tsy nidina teo izy. Ary Mademoiselle Roxane ka. Lasa nandeny vokana karivotrany izy. Ary tsy nanontany anao indray aloha. Tsy nanontany atsony izy ka. Indray. Ary misy telefônina maneno anie zany. Io telefonany Mademoiselle Roxane nadiny teo ambony sesy io zany. Efa hatramin'ny maraina teo no naneno. Izy tsy ao akory. Aiza hoe? Misy afatra ity Indray. Manontany vaovao azy zany avany atao hoe Linda zany. Sady manontany toerana misy azy koa. Ny fotoana iverena ny sinsisy. De ahoana? Tsy tiako bebe resaka sy be tantara any amin'izay fianakaviany any izy fa ho tazongo ty telefôny ity fa za miteniteny anao. Kara manontany izy ka. Zay fotsiny e. Satria tadidiny hoe teo iny napetrany dia adininy teo. Tonga de lazoazo fotsiny fa tsy nahita an'izany ianao e. Amin'izay everony fa hoe latsaka tany velany tany e. Avy aloha izy hitady ihany fa ity indray tsy ho hitany tsony na hopotehako azy. Eny ary. Ary ianao manomboka an'io afatry Madame Keban tsy ilaina miresadresaka be amin'ny Mademoiselle Roxane intsony. Mazava. Eny e. Tadio tsara ny teniny taminao sa tianao koa ny atao ohatran'ny Mademoiselle Juliette? Tsy Ka ary iny ty mampirolehatra anao sy mampitomany anao eo e. So misy mahita eo anao fa foaingany io ranomasonao io e. Za ndre hiakatra hitondra andreto fanafody nampifidianan'ny Madame Keban reto any aminy aloha e. Reto ro fanafody nasaino nividiana Madame Keban. Aiza hoe? Indreny Ie reto mihitsy ny izy ka. Ity ilay atsindona azy indray mandeha isan-kerinandro. Dia ity ilay afangaro amin'ny sakafony. Mametraka hery tsara sy tsy mitabataba tsony izy amin'reto. Ka anio alina dia fa atomboka. Ary dia ianao nanao azy sa izaka? Aleo ianao no manirina azy fa tsy maninona e. Ho asiako rojo vy fotsiny ny tanany sy ny tongony. Raha tsy za matsy no manao an'iny indray mandeha ohatran'ilay indray mandeha iny tsy manaiky izy. Eny ary fa ataoko io e. Tandremo tsara fotsiny ny fatrany Eny hoa. Reo efa natoroko anao reo. Zay fa mahazo mandeha anao Eny madama, aza matahotra ianao e. Lasa aza e. Tsy maintsy tanterahanay anao anatin'ny herinandro io zavatra io fa mino kosa aloha fa ety amin'izay kosa e. Efa fantatro ny zavatra ataoko zao. Tsy maintsy manana taranaka sy manana mpandova na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba inona. Zay ny fantatro. Na efa maty aza Larisa. Le zanako vavy tsara tarehy. Ndrisy. Tsara lavitra ny Mademoiselle Roxane izy. Na bika na endrika. Ndrisy. Tohatra ny hitako foana izy tsy afaka eto maso e. Ilay izy miazakazaka eny an-tokotany sady mitsikitsiky. Mafatifaty ery. Amin'ilay volony lava milantolanto. Tsy toy ny mandeha tany ny tokony fa toy ny zana zavatra mihitsy. Aiza zany zao? Aiza?
endrika rotika sisy tsy fantatra olona tsony ny hitako farany, vatana potika, akanjo misondra dre tongotra tapaka no an'ny biby ny zanako. Tsy rariny i Lionel, izy ny tompona ndraika tamin'izany raha nanaraka ny teniko tsara izy sy nisy any zavatra izany saingy naditra. Ny asorako mendrika ho faty koa izy saingy mbola mila azy aloha zao mila azy anome taranaka na tiany na tsy tiany, sady anavotako any Androvamanga koa zany. Zay ny mbola ikarakarako azy sy hitsimbinako azy toy izao, zay ny tanjoko Louise, sao dia mba hitanao ny telefonako? Fa taizany napetraka? Ohatrany hoe adiniko teto ambony latabatra teto tamin'izany sakafo teto an'kio. Tena tsy tazako mihitsy ka. Ary sao dia mba latsaka ny ivelany ihany kosa. Asa tsy fantatro tsony re. Jereo rehefa mety ihany izay. Raha tsy rapitso maraina indray ve aiza tsony koa ny andro. Ty izao efa hariva beko. Ohatrany tsy majery azy zany Louise, sady mandositositra hatry ny ankio. Voarara ny estori tsy resadresaka amiko tsony angamba. Mety izay mihitsy. Tena tsisy mamaly mihitsy tiry Franka, tapaka tanteraka. Fa ahoana ary? Asa tsisy réseau angamba? Eny, mety tsisy réseau tokoa satria dezaka be aloha any. Dia ahoana ary? Inona no atao dia inona moa no azo atao fa dia miandro vaovao etiko, miandro izay etsony atsikako. Ka raha tsy miantso atsika izy dia ahoana? Na ahoana izy ny tsy antso tsy maintsy miantso izy na manoratrako. Marina aloha zany Tena tsy hita mihitsy le telefony. Fa aiza ary nalehan'izy izay? Tao mandreraka koa ny mieritreritra n'izany ka. Zany efa zany te hiantso mafy an'i Linda. Mitaintainany izy izay zao. Fantatro tsara mantsy ny toetrany. Sa ve anoratra zay tokoa ngano dia atao amin'izay koa afaka manazava amin'ny Tsipriany tsara ny zavatra rehetra. Indro alina zay tsy nahininina tsony, nangina tanteraka. Toy ny nefa ty tsy mbola fantatrako. Azy avy aloha le taratasiko teo aleo afitsaka tsara ato ihany, dia miaraka amin'ireo fitaovana fakatsary dia ny basy sy ny sisa. Ato ny tsara toerana sy tsara afina indrindra sady tsisy pahitaka. Rehefa tonga ny fotoana ilana azy dia alaina ato any. Aizako moa ireo dosie anjanak'olona teo ireo ty atoka. Mademoiselle Daniela Desmond, 24 taona, zanaky Henri Desmond sy Résine. Very tsy hita. Tato nefa ny voalaza fa toerana nandehanany farany araka ny nambarany tamin'ireo namany. Madame Kebanina nanamafy tamin'ireo mpanao ankety tonga teto tamin'ny herintaona lasa efa tsy nandalo teto ary tsy fantany ty tovavy ty. Dia iza mariny? Daniela? Nandalo teto marina ve ianao sy natory tato indroa alina? Raha natory tato izy tsy maintsy tao amin'ny ray amin'ireo efitra fandriana be dia be ireo. Fa iza tamin'ireo nefa?
Monsieur Valden, araka ny efa voalazako anao dia 10 isa nisan'ny efitrano amin'ity Rovamanga ity, ka ny ato ambany rihana rehetra ihany aloha mamboarina aloha Zany hoe efitra 12 eo. Isan'izany ny salon lehibe fanaovana lanonana, ny boudoir, ny biblioteka ary ity trano fihinanana ity. Ireo no atao voalohany araka ny noresahantsika. Eny madame Kebanna ka. Reny efa nomeko anao reny daholo ny dessin momba ny décoration dia tsy haiko anjaranao misafidy. Efa voadiniko tsara daholo tokoa izy ireny ka reto natokako atao anatin'ny valopy mavokely reto no tiako ataonao. Azafady areo tena mahay misafidy ianao ka. Zany ve hoy ianao Monsieur Valden? Ka tena reo karazana décoration atao hoe le tena vitsimpanana sy masika daholo misafidianako. Ka mety mitovy amin'ny tompony ihany angambako. Ny tiako lazaina amin'ilay hoe masika tsy dia le olona nge kory fa ny sary eo aminy. Sarina biby masika daholo mantsy ireko, miady amin'ny mpiaza ka tratra sy resy ny akabiazany noho ny farany. Zay indrindra no itiavako azy Andriamatoa Valden. Mety afafafity zavatra angamba nefa dia zay ino izy. Fa ny momba an'ireo fitaovana nafaranao dia vonona daholo amin'ny herinandro zany amin'ny herinandro ambony iny, ka miomana amin'izay ary dia ianao fa tena hanomboka ny asa. Eny tompoko. Nampiatsanao mademoiselle Roxane. Eny madame. Momba ny resaka lovantsika. Eny tompoko. Raha Pitso Nestor no irahako anatitra an'ireo antotarataratasy rehetrarehetra ilaina any amin'ny maître Edouard any Tassigny. Izy no ikarakara ny démarche rehetrarehetra tokony atao mila faharetana kely ianao mademoiselle Roxane. Tsy dia mampanina akory fa saingy izao fotsiny hoe mba tia ampilaza andreo fianakaviako any Liégène any aminay so mitaintaina izy ireo very mantsy ny telefonako fa saika iantso azy Fa very taiza mademoiselle Roxane? Dia tsy fantatro mihitsy re madama. Eny mety ho hita ho azy eny ihany zay fa hoe inona moa zany no tianao atao saika hanoratra dia mba hampitondraiko an'i Monsieur Nestor ho alatsana ny impostra raha ho an'ny Tassigny ihany izy raha Pitso Tsy maninona fa sorato ny taratasinao Misaotra tompoko. Zay fa mahazo mandeha ianao raha akaina any amin'ny efitranonao ilaozaka ary ianao madame Kebanna. Dia malahelo aloha milaza anao mademoiselle Roxane fa tsisy taratasy milaza vaovao mahazo mivoaka eto Androvamanga ary tsy misy mahazo miditra koa mandra-pahatanteraky ny zavatra kasaiko. Aorin'izay mbola tsy fantatra ny toy ny tantara na ho tafahoany ny tsony amin'ireo havanao ianao na tsy. Tsy mahandro mihitsy ny saiko fa misy zavatra tiako hamarinina mafy manodidina nyity raha mitetehito ity ka andraso hoe hidikidina etsy ambanimbany etsy kisilasila izany fa aleo mitandrina ihany sao dia mibolisitra ka tatazany retsy tsy ilo etsy ambany etsy retsiko zay ary maheno fofona maimbo be ahy zany iny zany marina tsy ohatrany hoe fatin-javatra tena fatin-javatra mihitsy reto ka ety indraso hoe inona izy zany tolohana bitro sy tongony dia ny odiny fa ny vatany tsy ohatsony mahatsiraviny ty izy reo ka fa zay vao mazava amiko reo le bitro telo tsy hita ary mitombona daholo ny ayahako nisy ninana ny vatan'ity bitro ity na nisy nitroka ny rano dia na tsy piteto ny tenany ary mety hoe lany ny voalavo ny tao anatiny zay mihitsy ka raha izany ingy dia tsy maintsy le olona tazomina na hoe afenonao ambony eo ny mihinana azy dia le olona rely mitoloko sy mitronona isan-kalina iny profony io raha hita mitete avy any ambony any io ary avy eo amin'le varavarakely nahitany mademoiselle Roxane olona ny serana ny akanjo menamena
mipetraka ary ny fanontaniana hoe nahoana io olona io no mitoloko sy mitrona ohatr' izany, de maninona izy ny tehirizinao, de nahoana koa no ampijaliana sy gadrainao izy, na izy maratra na marary sy sosotra indraindray ary mety malahelo koa, zay matoa hidiana. Asa mety koa olona dangereux, lasa romotro ohatra na nivadika biby fa efa ninana hena manta sy nitrokaraha velona. Sanatria ve ro niantsona hoe kanibale mpihinan'olona velona rony sa vampire? Arina koa tsy hitako mangirangirana tarafin'ny masoandro ao anaty tsiloitsy. Andraso hoe to rojo ty bracelet ary volafotsy ve izany, misy anarana misoratra io Daniela de Daniela i Daniela Desmond ve le zazavavy hoe tsy hita tadiaviko. Zao ny porofo mazava fa nandalo tato amin'ity trano ty marina izy fa mandaingy madany kebanina sy ireo mpanampiny. Porofo ray zay aloha, ny sisa tsy maintsy mbola hitako. Andraso aloha hiala ato anaty kirihatra ato fa aleo miakatra am'izay ka. Zay tafakatra. Zavatra tsy maintsy ataoko voalohany indrindra aloha zany de ny mampilaza mademoiselle Roxane. Voatery anambara amin'ny marina rehetra satria efa tena loalika ny ranom-bary. Tsy maintsy mifampiresaka zahay ary mifanampy arak'izay azo atao ihany koa. Satria tsy ny tena nireritsony izy zao ny tandodomdoza fa nazahako azy. Azo lazaina hoe zahay mianakavy ato mihitsy. Raha tena mpihinan'olona marina na hoe vampire zao ambony eo zao. Zany zavatra zany nefa tsy maintsy fatariko faran'izay aingana. Tsy maintsy zavaina koa ny efitrano rehetra hitadiavana ny mademoiselle Daniela sao de mba hoe mbola velona izy. Na ny toerana nasiany fatany raha toka hoe efa maty. Tena raha tika le rova mitokana sady lavitra tanàna, ny tena irery. Tovavy kely ray tsy mahalala jonjorombona ny mba namana eto, zay mbola didiny tena koa ny miaro ny ainy. De zany ny zava-marina sy misy mademoiselle Roxane. Andriamanitro, de inona no atao amin'izany monsieur Valden? De tsy maintsy misava an'ireo efitranon'ireo tsirairay aloha voalohany indrindra mba hitady porofo fanampin'ity rojo ity fa nandalo sy natory tato maro mademoiselle Daniela. Ka amin'ny fomba ahoana nefa ohatrany midy daholo ingeny ankabeazan'ireo varavaran'ireo e. Aza matahotra ianao fa manana lakile maromaro pasiparto aty. Fa taiza no nazahoanao an'izany? Mademoiselle Roxane, tonga angamba ny fotoana ahafantaranao ny marina rehetra momba koa e. Tsy arsitekta velively fa polisy miafina. Eno ahy polisy miafina na agent secret amin'ny teny vahiny moa zany e. Nokaramain'ny ray aman-dren'ny Daniela anao ankety mangina momba n'le tiana avery anjana n'ity marina. Zany de raha nitady arsitekta namboatra ny trano moa zany madame Kebanina de ny fanakalo toerana zay sy le olona saika hoe andeha aty. De namboarina tamin'ny anarako daholo ny taratasy rehetra. Andray. Tetika efa tenerana anesy vao manaimba amin'ireo lehibe anesy ireo ray aman-dren'ny Daniela izy zao e. Fa tsy ambara telo lehibe ka tandremo sao de lasa ny vavanao. Mahazo matoky ianao fa hitandrina ahy e. I David Clarkson aloha ny tena anarako e. Zany fa zany hoe eny manana traika efa momba ny décoration ihany koa aloha ahy ve. De ny zavatra tsy maintsy atao faharoa manarak'izay de tsy maintsy ho jereko koa zao zavatra mitoloko afenina ao ambony eo zao, na hoe inona marina izy ao na inona. Ndrikako
Tena oatra mitebiteby be azy zany andre Matovatenina ka mariny. Tsy misy tokony ampitebiteby anao sy ampatahotra anao Mademoiselle Roxane, indrindra hoe raha mbola eto afaka mifanampitsika fa zo fotsiny hoe arao foana zay zavatra lazaiko hoe ka tena tsika sianao riry nge. Eny mariny zany aloha te haplazandreo fianakaviako an'le Eugène nefa very ny telefonako. Vao nampitondra taratasy amin'ny Monsieur Nestor zao alevany posta rapitsoka. Asa naroviny iny vao tonga any narovinako. Ny telefoninao very aloha Mademoiselle Roxane de mino fa nisy nanafiny zay. Zany ve? Zany tsy tiany apita vaovao amin'izan'izy zany ianoko. Ary mino ako ianao fa tsy tonga any amin'izay aliany an'izany koa ny taratasy soratanao iny. Andrekako fa maninona? Satria tsy tianao fantatry ny olona zay zava-mitranga eto ary tsisy olo-kafa tiany hoe tonga any elingeliny zany eto. Nefa mino fa raha vao tsy maray vaovao elaela avy amiko ireo avako ireo de tsy maintsy ho avy ety. De mety tonga de jabaka ao ambavany vao izy amin'izay fotoana izay raha tsy mitandrinako. Fa ho teo aloha fa azotsika antsoina amin'ny telefoniko izy raha hoe sanatria tsy voaray ny taratasinao. Zay tokoa no hevitra ka. Ka izao Eny Monsieur Valten. Raha pitso amin'ny fotoana andehanan'ny Nestor makany Tasinino isavany efitrano. Ay. Fa ianao mijerijery sao de hoe sendra miala any Madame Kebanna na Louise. Ay. Azonao tsara? Azoko tsara zany ka. Fa ty Louise ty koa nge ka mahafantatra secret be de be mihitsy Monsieur Valten. Saingy samy tena izy fa matahotra mafy an'ny Nestor sy Madame Kebanna. Marina aloha zany ka mety rahoanan'izy ireo kosako. Fa rehefa tena hita ny fahoratsy aloha ny fandehan-javatra ho hitanao fa miteny eo ihany io Zay tokoa angako. Na izaza tsy feniko fa efa mieritreritra ny anao anketo mangina ny Louise hoe anery azy baradaka n'izay fatany mihitsy rehefa tena grave ny toe-javatra. Zay fa aleo isaraka eto tsika. Nareo aza angy mety efa mitsikilikily sy manara-maso zay ataontsika mihitsy ngambany. De loza mihitsy ko. Ka zay ny tokony hitandremana mafy manomboka zao mazava tsara zay ka. Fa zao raha hoe misy ilanao ana ilako anao maika fotsiny de le taratasy kely no asisika ao ambanin'ny varavarana ka kendreo ao ambanin'ny tapis zay. Eny ary. Nestor fa nomboka ny fizavana ny hevitra amin'izay aloha nasaiko ny bipa tamin'iny appareil iny Roxane raha voa misy zavatra fafa. Ary aleo amin'izay atomboka amin'izay fa mbola hevitra folo mahery ty no zavainako. Tena tsisy aloha hatreto reto hevitra dimy farany mifanakaiky amin'ny Mademoiselle Roxane reto zany sisa ny jerena. Neto foana aloha hatramin'izao ireo lakle. Tena ohatrany tsisy nininona koa ato zany ko. Na lambam-pandriana sy rideau aza tsisy ato amin'ny reto hevitra roa reto ka. Reto hevitra roa farany atsimo reto zany sisako. Ranomanitra tonga de fofona ranomanitra avy hatrany ny reko zao Mavokely de volomparasy tanora daholo kosa ny lamba mandravaka ny efitrano ato, ny lambam-pandriana na rideau sy ny sisa. Jereo fa hatramin'ny sary mipetaka amin'ny rindrina aza. Raha izao hevitra izao aloha ny jerena de hevitra hipetrahan'olona matetika ty hevitra ty na nipetrahan'olona voangana. Andrasa aloha savaina daholo ny tiroara rehetra amin'ity komaodika. To tsisy ninina mihitsy ary iny ty to folara folara-mbehivavy miloko menamena ary manitra n'le fofona ranomanitra henoko teo de mety ho an'ny Daniela ve ty ngamba tasy hoe ary ohatrany misy taratasy kely misisika koa ato ty zany ko. Rasy hoe inony ty
33 49 to laharana telefony tika ary ohatry ny laharana fantatro andraso hoe tena mitovy amin'ty atao paosiko anaty karnetiako laharana telefony mademoiselle Daniela Desmond ty misoratra eto ty le signaliny zay tena misy olona alo hiala ingenao ito fa sao de tratraka ka nanahoana ny dia inany rako anao ry Nestor vita tsara madama zay efa nilazako izy mba tsy ampidirinao le pejy manambara fa lasa ny mademoiselle Roxane daholo andova manga ray manontolo raha toa ka misy fahafatesanao ka tsy manana taranaka andovanao ianao madame Kebanina zay le izy fa raha saratrika misy fahafatesan'ny mademoiselle Roxane de miverina amiko ny ampahefa ny anjara no ilay Renibeny Jacqueline Barel mbola zanaka natsangana fa tsy tena nateraka eny madama efa fantany tsara ka ary le taratasy mademoiselle Roxane efa novitiko le izy ko tsara efa nilazanao koa ny posta raha misy koreantsika miankona de ianao ihany no afaka maka azy fa tsy omena olo-kafa na ampitondraina olo-kafa eny madama zay indrindra mahafinaritra ka hiditra amin'ny zavatra tokony ataontsika amin'izay ary sika ka miomany ianao fa mba tsy hanelingelinantsika aloha de mba mila manara-maso tsara ny sy miambina ny monsieur Valden ianao madame monsieur Valden eny ary ka ohatran'ilay nataontsika tamin'ny mademoiselle Danielle ihany no ataontsika amin'ny sakafony mademoiselle Roxane rehefa tonga ny fotoana mahazo mandeha amin'izay ary ianao monsieur Nestor eny ary madame mandra-piona azy zao zany ny borofo manambara fa tena tety tokoa mademoiselle Daniela fa tsy fantatra sisa aloha de ny hoe maty sa mbola velona raha mbola velona de aiza ary raha maty koa de aiza koa no nataondry zareo tena mampalahelo fa zao asaiko tazominao ihany aloha iny telefônina anankiray satria hijery an'le zavatra ao ambony ao amin'izay any hariva na rapitso de iny telefôny iny fandraisantsika raha hoe sendra misy tampoka mazava tsara zay aloha fa aleo isaraka eto fa ohatra ny efa onge Nestor efa ao mihitsy izy zay ny kely nanomezako signal anao satria lasa niakatra ao madame Kebanina izy zay zany eny ary firy zao amin'ny folo ralina mino aloha fefa tapy mandro dolo angamba zay ny ato trano ka aleo amin'izay andeha hitsaitsaika ivoaka manara-drindrina moramora zay tonga eto amin'ny kiondalany lalatsara de mihodina miatsinanana de mianatsindray avy eo de tonga eto amin'ity varavarany ity zay inoko fa mitondra miakatra any amin'le efitra any ambony any ary aiza rehefa nalahidy tsy maintsy misy mahavoany ity amin'reto efa lasa ve zay monsieur Valden efa mifolo alina zao mino aho fa efa lasa izy ka za ty miasa saina mienoeno sy miandriandry antso eto nefa masoko azy zany to otriny efa mavesatra sahatoko te atory mafy aleo aloha heretana ihany ka zay fa tafavo de inona no atao lala tsara de ry amin'ny farandry misy tohatra vato hitako mihodina miakatra makany ambony
eo zany no mitondra makanika ary leo miakatra moramora amin'izay tonga eto amin'ny rihana faharoa azo misy varavarany ty nefa tsy io no izy tsy io no miditra mako amin'ny lefitra nahitany mademoiselle Roxane le olona ny serana ny akanjo menamena sy nahitako an'le raha niteteko mbola any amin'ny rihana fahatelo zany le izy tena tsy zakako tsosany toromasoko zany ka andrekako tena mivembena toerana fotsiny aleo aloha somary dabodaboka kely fa sao dia mijereto ka zay tonga tia ny varavarana miditra amin'ny lefitra ary matevina nge zany raha varavarany dia ahoana aiza no ahitana azy eo anatiny ao sa tonga dia voina ve tsy azo atao an'izany ka raha sanna tika zava-doza marina no ambadika eo dia ahoana nefa andraso hoe aiko sy ty ambony ty misy afaka misokatra kely hitazanana azy eo anatiny ao ka ingaina fotsiny ty takelabe ty inona ary ny ato tena tsy hita mihitsy raha tsy tsolovonako misy olona tazako matory amin'ny kidoro eo amin'ny tany io olona izy io tsy tazako amin'ny endriny fa tako ny lamba de io fa mikofoka mahita an'le mazava angamba io fa taitra de miarina ny lohany ary mitodika ty Andriamanitro fa ino ty olona ve sa biby biby olona ve ty io fa miarina le izy de ala eto am'izay ka efa hitako de hidina fa teny am'izay ary tatazo zay ny an'la faela zaika ty tsy fisikolokolovana sy fidirana amin'ny zavatra sy tokony hidirana ny ty ange fa ahitan-doza amin'ny farany zao ela voatery hidina mandra-pahavitan'ny atao fa manelingilina rehefa aveo madama mandinika izay tokony atao amin'lahy sy nefa minao fa tsy tsy amela ny lahy ho velona amin'izao izy tsy akarisika amin'izany madama kepanina fa de raha Juliette sy raha Daniel no miafarany lahy eo de ahoana aiza izy nataonao ka any ambanin'ny lakafika ay any metimety koa asiana n'iny sa ahoana ozy madama tena mety ka any koa tsisy bahita sarotra le ka izao madama esory daholo ao amin'ny efitrano eo ny entandrehetrarehetra alohan'ny maraina amin'izay raha misy manontany de hoe lasa nody vetivety izy fa mbola hiverina rehefa tonga ireo fitaovana andrasana azonao azoko tsara madama eny azoko tsara ka ireto efa nendahako reto daholo koa ny zavatra teny aminy aiza hoe reny inona avy reto ireo fanao aposiko telefona fanalahidy maromaro reo natao ino ny reto fanalahidy reto ka tsy maintsy saika amohany an'io hevitra io angambe nefa naizako azany hoe gaga hoe inona no antony ivatsiny monsieur Valden falanahidy be de be amboloany toy izao marina sao de mba pitsikilo ary nalefa ty kosa ary ty monsieur Valden ty ngamba tsy arsitekta araky ny filaza azy de asa re madamako zao ndeha alay vomaka ty daholo ny entandrehetrarehetra hoe jerena eny ary madama lasa ry aloha
Manahoana ianao mademoiselle Roxane? Manahoana ianao ry Louise a? Tena toandro be indray aho vao tafafo androany. Tsy miteny Louise fa mitsiky kely fotsiny. Nanahoana ary izay ny zavatra nataon'Andriamatoa Valentine alina. Arono a? Monsieur Valentine zay ve efa nidina teo sa mbola any ambony any? Anga mbola tsy fantatra tokoa moa fa Monsieur Valentine ange ka lasa nody. Ahoana tsara? Lasa nody oviana? Anykeo vao maraina tamin'ny enina sasany izy natery Nestor tamin'ny voatery. Ay ve, fa nanina hono izy no tampotampoka be ohatran'izany? Na ray antso maika hono izy alina dia voatery nandeha. Fa mbola iverina izy amin'ny herinandro rehefa tonga daholo ny materiel andrasany ka. Ay ve? Mba mahagaga koa izany. Lasa ve dia tsy namela hafatra ho akory Monsieur Valentine na dia kely azy? Za koa moa alina resy torobe ka na ny antso azy izy tsy horeko mihitsy io. Na mesazy aza nefa tsisy fifanjereko ny telefona. Dia ahoana koa izany? Ohatran'ny hafahafa ihany raha vitan'Andriamatoa Valentine ny hamela hiriry totoy izao ka. Izao tsy fantatra akory izay zavatra hitany tao alina na inona. Dia inona re no ataoko e? Ka manina moa raha antsoiko izy? Antsoiko amin'ilay telefona ray aty amiko. Le ray any aminy. Zay tokoa. Ndraso rehefa avy eo mandeha ary atsinanana ry indray dia any no miantso. Tsy misy mamaly mihitsy ty e. Tapaka tanteraka ny fifandraisana. Dia inona no ataoko? Tsy maintsy miandry iverenana izanyko. Andre kako. Ohatry ny tena hitebiteby rereto aho izany ka. Inona re no ataoko hoe? Dia inona ny atao ry Franck fa ohatrany tsy miantso mihitsy Roxane? Tena zaho koa ary tia mba lasa saina mafika. Ohatrany tena mitebiteby mihitsy aho izany mariny. Aleo ary aloha andrasana fara ny rapitso dia manainga tsika raha afaka pitso e. Andeha hoany? Ka tsy maintsy izay no atao e. Izy tsy milaza vaovao aty tsinonako. Misika eto miandry mitebiteby fotsiny. Aizaka efa firy andro izay ve dia tsy alala iantso mihitsy izy. Izay nge ho mahatonga heritreritra hoe sao dia sanatria nisy zavatra nahazo azy ary ihany. Aza lefa lavitra ho any sainao e. Izay fotsiny. Mandeha tsika raha afaka pitso maraina be miala eto miaraka amin'ny fiara. Antanitsika olona ny toerana araka tia soratana tao anaty taratasy ity. Izay mihitsy no ataontsika ka. Ary mipetraha amin'izay ianao fa mahafanina be aty mijery ianao miodikodina eran'ny trano ity ka. Fa aiza zany e? Aizy ty toerana misy amaiziny ty? Fa maninona mo? Zay vao tsaroko. Le za niakatra tany ambony. Le biby olona. Dia avy eo nisy ny tiapoka mafy avy eo ariana atao amin'ny faratoko tao. Za le ndeha hiodina iverina iny. Nestor. Tsy maintsy izy aloha no nitiapoka asy ny tondra teto. Mivatotra daholo ny tongotra matanako tiako. Dia aiza koa nefa ty toerana misy aty e? Toerana ohatra ny mandomando, maimbo-bona be zany. Tsy any ambony aloha ty toerana ity fa aty anaty lakavy ambanin'ny trano. Hitako amin'reto entana manodidina reto koa fa fanaka tranainy sy efa tota, vata sy valisy. Maizimaizina fa hitako tsara ihany. Ary tsisy rivotra mihitsy nge zany ato e. Eny e, to misy any aloha ry ambony ry e, lavaka boribory misy karakara vy. Dia io zany ny vava-rivotra tokana amin'ny sokatratoko. Ary ny varavarana
hazo vy be matevina de matevina. Ary mino aloha fa mihidy-gadana be sy baravy eo avelany eo hoe. De ahoana moa zany fa tsy maintsy ataoko izay atafavoaka eto na fomba inona na fomba inona. Sao dia mba tsy marina ary zany hoe lasa nody zany fa sao dia mba tratra kosa Monsieur Valentine dia nidinitra-reo any. Ohatrany tsy mety mandry mihitsy zany saiko zany ka Louise koa ohatrany ny hafahafa be zany ny fihetsiny. Kôdikôdy sady ohatrany mandosondositra zany. Nestor indray ohatrany manara-maso amangina. Sy toerana lehako rehetra to ohatrany ahitako azy tampoka daholo zany. Inona re no ataoko Andriamanitra? Ny antso sy nandefa SMS ho an'ny Linda fa tena tsisy réseau mihitsy. Tsy maintsy mbola merina ihany aka. Tena mafy be le tady amin'ny tanako fa kely sisa aloha de tapaka e. Kikisina tsikelikely amin'ny tirirany ty vata vity sisa. Rapa mandeha raha daholo ny tony tanako fa tsy maintsy miafy e. Courage laissez Lara Davida. Kely sisa. Zay. Afaka. Zay vao tena tapaka tanteraka. Tena mangovotra be avy tapaka lesiko. Efa ora maromaro mihitsy. Oe ty ratra. Aleo aloha bandinaka. Zay. Ary andraso fanandre aloha mitady amin'ny tongotra. Zay. Zay fa vava daholo. Ary aleo aloha hitsangana eto ka. Ny fomba hamana ny varavarana indray zany sosisako. De ahoana indray zany io? De tsy maintsy mitady vy eo amin'ity efitra ty aloha zany na zavatra mafimafiko. Miomana reno fa andeha amin'izay tsika. Efa miomana mihitsy aka. Ary eo tana rehetra kasaitsika hoentina ka efa voninao daholo sa? Efa nafatro tao anaty fiara daholo reny. Zay mihitsy mantsy fa tsy fantatra zay mety hitranga any. Tsy maintsy mivonina lalandavitsika. Ka ahoana vita ve? Vonina ianao? Vonina e. Andao amin'izay ary. Efa nataonao plein ve aloha ny réservoir? Efa feno fa mbola hitondra réserve amin'ny zerikanina ihany tsika aloha rehefa eny antsasadalana any ka. Idio tsara ny trano dia andao ara fa sady mbola hanao lavalina ihany koa tsika zao ko. Landray ty ny andro. Efa mifiry ary zao mbola tsy mety mahita toro mihitsy ahy. Oay. Tena zay indray le feo marina. Zay indray vao henoko. Tena matahotra zany ka. Marina. Mitoloko mitaraindraina be le izy. Ary inona koa zany? Misy varavarana henoko nikaratoka teo. Oay. Misy olona mandinga eny an-dalantsara n'izany. Andraso hoe eny tena olona mandeha. Ary manatona aty ambaravarako aty. De zay fa nijanona. Ary ohatrany misy manodina ny poignet ambaravarana. Andriamanitro, matahotra. Soa no fa efa nidiko mafy ihany io e. Nefa tena matahotra zany ka
ihany ve? To lasa izy teo. Tena mangovotra zany. Roviana voaraina ny andro. Vo amin'ny 12 alina. Tena tsy mahita torontsony izy ilay telefona teo. Aleo anandrana andefa mesazy ihany aloka. Sao dia mba voaraina ihany. Misaotra an'Andriamanitra aza mbola dia amiko ty telefona Monsieur Valtenina anankiray ty fa le anankiray any aminy tsy mamaly mihitsy. Raha araka ty saritany ty dia efa mety aiza ho aiza zany sika zao. Efa ty amin'ny atsasa-dalana tsika aloha zao raha araka iny saritany iny. Zany hoe mety tonga any zany sika amin'ny madivaraina any. Mety any amin'ny 7 na 10 maraina any tsika vao tonga raha tsy mijanonjanona mihitsy. Way, andraso hoe fa misy inony ianao koa ty manahitra tsy. Ohatra misy mesazy tiry Franka. Mesazy avy amin'izy? Tsy haiko fa toa tsy telefony Roxane ty numéro tiako. Andraso hoe SOS Roxane Tandomdoza Tongava Tassigny 30 kilometatra atsimon-Androvamanga Roxane. Andriamanitro, izay aroa le efa nahiko e. Tena nisy nahazo azy Roxane. Alefa songana fiara ry Franka. Milamina nefa efa tena mandeha faran'izay mafy tsika. Andriamanitro, engany ka tsy ho diso rintsika ry Franka. Marina, tena tsy tantoka raha misy zavatra mahazo an Roxane. Mitoneo aho aloha ianao ry Linda fa aza taitatra ambony ihany fa manana finoana. Olona efa miantso vonjy be zao ve? Eny na inona manana finoana aho. Ary andeha ho aizy Madame Kebanina sy Nestor lasa mivoatiry reny. Samba nahita andry zareo niaraka ny ala tetiko. Ary maninona mora manararoatra misavasava amin'izao ahy? I Louise rery zany sisa no atoko. Izy nefa varinana ambany ihany. Andraso ranga fa raha vao midify eo dia hiakatra hisavasava ao ambony ao ah. Lasa fantao amin'izay. Any ambony any amin'ny efitrano Madame Kebanina mihitsy ny tanjony. Zahy iretsy ny varavarana miditra ao aminy raha tsy diso ah. Andrasoky. Tô midy be daholo retoko. Izy kosa ve moa amela ny efitrano ny banabany io na hikato-potsiny nefa andeha. Ary inona reto efitra mifanandrify amin'ny azy reto? Andrasoky. Tsy midy ty varavarana ty. Andray zany ato hoe. Mahafinaritra be. Manga daholo izay jerena. Sady misy fofona ranomanitra tena tiako be mihitsy zany ah. Mihaingo fatratra ery ny efitrano. Ary vehivavy no nipetraka tato raha zao ah. Misy sary retsy amin'ny kadra ambony komody retsy. Andraso hoe jereko. Ty amin'ny kadra anankiray ty aloha tovavy tsara tarehy be sady lava volo. Toa misy anarany io. Iza hoe Larissa de daty. Tena le zanaka Madame Kebanina vavy hoe maty lan'ny biby ty. Aiza kosa moa izy ny tsy ohatry ny tapotapotra niniko. Zanany vavy toy izao ve? 17 taona mbola tsy nanambady akory. Ary ty ray ty inona? Sary ihany fa saingy
Larissa miaraka amina tovolahy hafa anankiray. Izy io fofombatiny ve? Andraso fa toa misy anarana ihany reto ambany reto. Larissa sy Lionel. Izy ary ty Lionel ty. Ouais, fa Manahoana ianao mademoiselle Roxane? Mahaliana anao mafy anga reo sareo? Madame Kebanina? Ie, izaho ihany. No ivenao fa lasa ve? Niverina fa ny zavatra adiniko. De gaga nahita ny varavarana efitrano Larissa misokasoka tsy nidy tsara. Ay ka misy vahiny ve ato e. Azafady fa eny tsy maninona akory. Raha mahaliana anao reo olona misary reo de ampahafantariko anao. Ito vavy tsara tarehy hitanao amin'ny sary io ny Larissa, zanako vavy. Efa maty izy, indrisy. Raha vao 17 taona fotsiny. Ary io tovolahy miara-maka sary amin'io indray no Lionel, zanako lahy, zokony Larissa. Ahoana tsara hoe zanakao lahy? Eny, zany voalazako anao zany, zanako lahy. De aizy izy zao maty koa ve? Tsy maty fa velona, mbola velona tokoa. Ary aza matahotra fa iona aminy tsy ho ela ianao satria efa programako tokoa ny ampionanareo matsy. Programanao ahoana mo toko? Aza taitaitra ianao fa ho fantatrao tsy ho ela. Nestoro! Ahoana zay madama? Afatory ny tongony aman-tanany de hoenty izy fa tonga ny fotoana e. Eny madama. Fa ataonareo inona e? Ataonareo inona ho Ary hoentinareo aizy? Tsy Vonjeo rere olona! Vonjeo! Tena tsy vavahako mihitsy ty varavarana matevim-be ty na anao inonako. Kely sy malefaka loatra koa ty vitiko. Andraso hoe ty rindrina vety ty zany nge fa oatra amin'ny malemy. Jereo fa bobongolo mandomandolo ny briketo. Ary nahoana mora io milavahako leo rangahy zay natao zay aveto ny korbahako. Jereo fa tao mora lavahana amin'ty vity ihany disiko. Andao ndray zay no ataoka. Tena tonga tasiny isika zao. De mianatsiny 3 kilometatra. Ty lalany ty mihitsy zany Ie, io ny pancarte. Tasiny de manondromena atsimo. Tsisy afa-tsy lala tokana. La forêt bleue na hoe alamanga. Ary tsy maintsy ihany misy ny rovamanga zany. Tena any mihitsy zany. Andao are, laso. De no tsara fa tsy tonga de miseho be tsika rehefa tonga any. Zay tokoa aloha Ny tsara raha hoe ajanona ty alolo kely ny fiara de afenina. Tsy fantatra mantsy mety zavatra hitranga any zao. Zay mantsy aneo Ary maninona nefa mora andramanao antsona le numéro teo Ndrazo tokoa De tena tsisy mamara mihitsy fa misoany libra fotsiny. Kelikely indray ary mamerina miantso raha mety. Tonga sika mademoiselle Roxane. Fa ataonareo inona ty ambony aty Voy varavarana io Nestor. Tia Vonjeo Aza miantso fa tsisy andre eo akory ianao mademoiselle Roxane. Sady vao maika mampasika azy ny antso antsonao andao sika hiditra. Aza tosikareo ato matahotra. Andriamanitro. Aza matahotra fa tsy aninona anao izy raha eto Fa izy io
to biby olona io ny Lionel zanako ry mademoiselle Roxane. Lionel zanaka hoe fa naninona izy nanao toy izao ve? Zay no tianao tenenina? Eny ho tsara ary fa ho aza vaika anao fohifohy ny tantara. Raha niara nandeha nitsangana tao anaty alatsinanana tao izy mianada 5 taona laza zay, dia nisy loza niara tamin'izy ireo. Tsy teto aho tamin'izay. Talohan'ny nandehanako dia efa nanafatravatra tsara ny Lionel hitandrina mafy. Ary indrindra tsy andeha hiaza amin'ity alatsinanana ity satria efa nandresy isoy ihany zay fa misy biby miodiody eo. Tsy niain'ny teniko anefa izy fa nentiny taty ihany ny anabaviny. Raha iny lasa nandeha nanenjika lambo iny izy dia navelany rery teo Larisa. Ary rehefa niverina avy any izy dia indrisy fa zava-doza ny hitany masony. Dia ny zandriny efa miantsoantsy roty dotehany ambodira lehibe. Tonga dia nitifitry Lionel. Nahavola biby izy, saingy naratra fotsiny fa tsy maty, ka avy hatrany dia nifototra namona ny Lionel indray sady rombotra mafy. Saika matiny koa Lionel raha tsy nalady tonga ireo mpanavitra tato an-drova. Ka raha vao nahita an'ireo tamin'ilay biby dia lasa nandositra. Namela ny Lionel naratra mafy dia nira ny avanana rehetra rotika sy naratra be. Zay ny aton'izao fahitanao azy zao ny tarehany avanana tsy fantatra olona intsony fa olatra mahatsiravina be. Ny voamaso tokana sisa dia avy, dia ny avy io izany. Ny soroka vanana potika, ny tanana vanana tapaka. Hatreo amin'ny andirany tsisy maha olona ny Lionel fa biby izy. Efa vola be mihitsy laniko ny tsaboana azy. Raha voavoy izy izany nahiditra ao hopitaly ambolana maro, natao grefy, kanjo dia zao sisa no azo atao sy ny hafarany. Lasa biby mihinana hena manta sy ra Lionel. Tsia ka omenareo azy eto azany. Mifone aza vonoana re tsy te hoan'ny velona tsia. Aza mitabataba eo ianao mademoiselle Roxane. Tsy omeko hoan'ny velively akory no hitondrako anao eto. Fa ninne ho vadiny no hitondrako anao eto hoe. Ahoana tsara? Ho vadiny hoa. Andray? Mila taranaka andova ry mademoiselle Roxane raha te hanavitra n'Androvamanga. Ka tsy maintsy manambady azy ianao hangalako izany taranaka izany. Tsia, tena dala ianao. Ataoko ahoana ny fanambady an'io? Nefa tsy maintsy. Izay ny programako. Ary aza matahotra fa raha eto tsy haninona anao mihitsy izy akory. Efa notsindromina koa nke izy alefaka. Efa hitako mantsy ny fahadsoana nataoko tamin'ireo tovavy talohanao hoe. Tovavy talohako? Ie, mademoiselle Juliette sy mademoiselle Daniela. Andray? Tsy natrehako ny nandehanany taty fa nidiko rery tato niaraka tamin'ny tato fotsiny. Izy ireo kanjo dia matonoan'ny taty. Voalazanao. Tena olona tsy matahotra an'Andriamanitra marary saina ianao Zay filazanao azy tsy rarahako Ka tsy hanambady an'io mihitsy akory. Tsy maintsy raha mbola teo velona ianao satria raha tsy manaiky ianao dia omeko hoaniny. Azonao tsara zany. Vahony fatora ry Nestor. Tsia. Vonjeo Tena safy ty madama. Tovavy maivandoha tsy saina. Tongotsika ry Linda. Io zany le Androvamanga. Jerenao nge? Ie, hitako io Franka. Ary andao aingana amin'izay ka? Sady efa tsara afinao anaty lobolobo aloha ny fiara. Dia zao tsy avaty anoloantsika no hiakatra fa avaty ambadiky ny trano so misy mahita. Marina mihitsy zany. Ndao ary. Grobaka ihany ty lany ny faranko. Atonako
kosa aloha ilavaka io ka. Ary andraso am'izay eo trano. Zay fa afaka. Tafavoaka ihany. De inona no atao? De Andriamanitro, to fasana be dehibe reto. Tena ato angamba no milevon'ireo razambe rehetra tato amin'ity rovotika. Misy ny anaran'ireo: Jonathan Kebanne, Marius Kebanne, Marvel sy Eleonore Kebanne sy ny sisa. Aleo iala eto aingana ka. Nefa hoaiza ngahy? Tasy hoe totra ny misy tonelina mivoaka ry. Tena tonelina io. De mivoaka maka izy ity ka. Aleo rangaha tiano arahana. Avy aty atsinana antsika nohiditra. De tandremo tsara ry Linda. Moramora ianao fa ataoko silasila be aty izaniko. Eny, aza matahotra ianao. Zavatra rehetra ty amiko koa moa tena lain'ny Nestor daholoko. Ny basy tavela ao anefitranoko. De ahoana? Eo fa tafavoaka somatsara ihany ka. Ary aiza zany? To aty atsinana trano. Hoay, arotriny mahain'olona miresaka. Andraso hoe atoloro ny tananao ry Linda. Ao, zay. Ary miakara am'izay vehivavy azoko tsara. Misy olony reto. Vehivavy sy lehilahy re. Izy reto. Zay ka, afaka ihany. De ahoana? Aiza no ahitana ny Roxane? Roxane hony? Tena reo avan'ny Roxane angambo reto tonga retoko. Mety hoe ny antso izy na mandefa mesazy rehefa tsy nahita atsony. Andraso atsoky moramora. Ka ahoana ry Louise? Mitenena anao fa efa voadidina polisy angeny trano e? Mifona re, tsy zay e. Ka iza ary, lazao faingana? Madame Kebanne sy Nestor nentiny eo ambony ao izy. Andriamanitro, andao vonjena aingana ry zareo. Andao ary, engany ka tsy aniny izy. Andraso aloha ka ny basy teo anefitra. Ka ahoana e? Tapoza hevitra ao fa efa mahatsara teny ianao io. Tsy e. Mifona re, miangavy re. Lionel, renao tsara ny teniko. Io Roxane, tovovavy tsara tarehy. Nentiko vadinao io izy raisy. Aza mitabataba sy mikikika zay ianao mademoiselle Roxane fa manake mora fotsiny Tsy aninona anao izy fa za eto iaro anao. Manatona azy ianao fa efa manolotra ny tanany izy. Vonjeo! Polisy, aza metsika. Avelanao izy Madame Kebanne. Fa izy to Monsieur Valden. David Clarkson, polisy miafina. Fantatra daholo ny zavatra nataonao Madame Kebanne. So ihany fanalahy tonga zay ko. Linda, Frank, Roxane, tonga zay amonjy andry e. Aza matahotra tsony fa vavovonjy indry zao. Way, tandremo. Lionel, ny zanako. Tia, novonareo ny zanako e. Tia, ny zanako. Aza vonona. Saika etsampy taty amiko izy de voateriny tifitra azy Madame Kebanne. Ka i Roxane neny tadiaviny. I mademoiselle Roxane no ilay fa nentinareo ka saika ny noromboany. Atoloro ny tananao Nestor afatotra. De ndao koa manara moramora ianao Madame Kebanne. De ialetsika Roxane, ndao hidina. Tena ohatrany nofraty zao ry Linda. Marina, saika maty ara-nisy kely. Andray. Na saika lasa vadiny.
Nino afa tsy hamonanao le izy teo mademoiselle Roxane? Fa ahoana no ilazanao azany ary monsieur Valten? Ka hitako tamin'ny fijeriny anao teo ka nalahelo sy taitra ary sosotra avy hatrany izy raha vao nahitanao naintinay sy lasanay ka mainy ainy fa tsy fony andeko. Tena sady mampalahelo no matsiravina. Ny farana teo ary ilay tantara nosoratany Razanabary Voangilalao Joséphine. Tantara nampitondray ny lohateny hoe ilay mystère nandrovamanga. Ireo nanome aina ny tantara Lanto, Vantsoa, Ioly, Liva niaraka tamin'ny Falsy Sinez ary Rakoto. Tovy Razana Mamonjy no nandray feo, Anjary Liva no nanatotosa.